Let us hear Ndao mba jerentsika ny hevitry nyity lehilahy mpeno kristianina iray ity izay antsoina hoe Hans Kung. Hans Kuhn. He's written a book called Izy dia nanoratra boky iray antsoina hoe l'infaillible na ilay tsy mety manao diso. Nisoratany ity boky ity amin'ny mahampino kristianina azy. Nilaza izy voalohany iza marina aloha ity lehilahy ity Hans Kuhn. Asa mba mety ny fomba famakiko ny anarana zany. Swiss-born Mialatsiny raha tsy mety zany fa sarotra amiko ny mamaky teny skandinava. and director Mbola tsy zatra ny lelako. ecumenical studies at Izy dia lehilahy 17 taona, teratany Suisse. Izy izay mpampianatra théologie dogmatique sy écuménique council by Pope ary direkteran'ny Institut écuménique ny Tübingen ao amin'ny tanàna Allemagne andrefana. they may not be Izy dia anisan'ireo théologien izay nitsongain'ny Papa Jean Paul II avy tamin'ny maro nandritra ny Concile de Vatican II na fivorimben'ny kristianina maneran-tany dia molavola ny rafitra mifehy kristianina andian'ny faha 120. Izy dia fantatra fa anisan'ireo tanora izay manana toerana maha izy azy eo anoloan'ny papa noho ny fahatokisana izay napetraka teo aminy mba hiaro ny théologie moderne du christianisme na ny fotompinoana kristianina amin'izao fotoana izao. one Enonareo tsara ity. Nilaza ity théologien kristianina anankiray ity manao hoe tsy misy toerana na dia iray aza ao amin'ny Baiboly Testamenta vaovao no milaza fa mihambo ny mpanoratra ho tsindrimandry avy any an-danitra na avy amin'ny Andriamanitra ny zavatra nisoratany. Mifanohitra amin'izany zavatra miseho. Matetika dia miseho mazava tsara fa d'origine humaine na avy amin'ny olombelona ny soratra rehetra ao. tickled by the Holy Ghost. Mba jereo ny filazantsara ny Masindaluka toko voalohany andiny voalohany sy faharoa dia mampiseho izany mazava tsara fa tsy Andriamanitra velively no nanome tsindrimandry any Luka. Of the word, Mba inona ny zavatra lazainy Luka ao? it seemed Tsara marina eto fa i Luka dia tsy mba milaza na miambo fa tsindrimandry avy amin'ny Andriamanitra ny zavatra teneniny. Luka toko voalohany andininy faharoa. a physician, one of the Noho ny maro efa nanoratra ny tantara ny zavatra inona tokoa amintsika sy noraisintsika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitoroteny hatramin'ny voalohany I'm more learned than you. So it says, it seemed good to me also dia nataoko fa ho mety koa rehefa nialanenina to write to you zany hoe orderly raha ireo olona izay tsy mba nandalo fianarana lavitra ireo no mahavita asa soratra momba n'Andriamanitra tahaka izao fa nahoana aho ilay manam-pahaizana no tsy mba mahavita koa. jumping here. Izany ny inspiration tonga taminy. Ianareo mahavita asa soratra tsara fa nahoana koa aho no tsy mba mahavita. Izany no nahatonga any Masindaluka ny teny manao hoe dia nataoko fa mety koa rehefa nialanenina aho ahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany ny hanoratra azy milamina tsara ho anao ry Teofily manankanja. Ny zavatra iray izay hita mazava tsara fa ny ambony dia ny filazana fa ny soratanany dia lamina tsara, ny nareo tsy milamina fa ninazy dia milamina tsara. Tsy tahaka ny filazantsarany Marka izay mitsambotsambokina eto sy roa. Luka dia milaza fa ny filazantsarany dia tsy ho tahaka izany velively fa ilamina tsara. I Luka dia tsy mba miambo fa ny filazantsarany avy amin'ny Andriamanitra na avy amin'ny fanahy masina na avy amin'ny fanahy hafa fa ny zavatra resahany fotsiny hoe ny asa soratra dia hirindra sy ilamina tsara tsy tahaka ireo namany ireo izay efa nanoratra talohany. Ary mbola ao anatin'ny bokin'ny Luka ihany toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo isika dia mahita ny razamben'i Jesosy Kristy. Voalaza ao manao hoe It reads, and Jesus happened to be about tokony ho 30 taona i Jesosy tamin'izy nanomboka nitorony evanjeliny. Ao anatin'ny parenthèse dia nataony ny olona ho zanakany Josefa izay zanaky Elia. in brackets. Ao anatin'ny parenthèse. Inona daholo zavatra rehetra zany? Magaga? In brackets. Now what's all this? Number one, Voalohany raha tena fanany Andriamanitra marina no nanome tsindrimandry any Luka dia ity fanany Andriamanitra ity dia tsy mba nahafantatra ny taonan'i Jesosy Kristy velively. can you imagine this Spirit of God supposed to be God? Mba azonareo an-tsaina ve fanany Andriamanitra tsy mba mahafantatra ny taonany zanany? The Ghost is God. Nefa ny fanany Andriamanitra dia mbola Andriamanitra ihany araka ny finoany kristianina ankapobeny. Ireo mpino kristianina ankapobeny dia mino ny atao hoe trinité masina izay midika hoe iray dia Andriamanitra, i Jesosy dia Andriamanitra, ary ny fanahy masina dia Andriamanitra. So he's saying about. Nefa tsy misy izany Andriamanitra telo izany fa Andriamanitra iray ihany. When it began, it said about. Mazava tsara eto fa ny fanahy masina dia Andriamanitra.
nefa ny mahatalanjona dia ilay fanahy masina izay noheverina fa Andriamanitra raha toa ka izy tokoa no nanome tsindrimandry any masindalioka dia tsy mba hanahalala velively ny taona Jesosy Kristy. Ary niteny izy hoe environ 30 ans na tokony ho teo tamin'ny 30 taona. Ianareo ve mino tsara fa Andriamanitra no nilaza an'io teny io, zany hoe Andriamanitra tsy mahalala ny taona marina ny zanany. Niteny izy hoe tokony ho 30 taona i Jesosy tamin'izy nanomboka nitory ny evanjely. Ary manaraka izany amin'ireo baiboly vita fanitsina taty aoriana nesorin'ireo mpandika-teny ny teny hoe tamin'izy nanomboka nitory ny evanjeliny. Mba fantatrareo ny antony? Satria ilay nahary avotsitoa dia ny andro mandritra ny 1 milliard d'années zay vao tonga tety an-tany, ary nanomboka tamin'ny nahaterahany zanany ka hatramin'ny 30 taonany dia mba tsy nisy na dia fehezan-teny iray aza avy amin'ny vavany mba nilaza vaovao mahafaly sy famonjena ho any zanak'olombelona. Mba inona no nataony Jesosy mandritra ny 30 taona izay natrahany? Tsisy raha, tena tsisy raha. Na teny iray aza dia tsy navoaka ny vavany. Noho izany no jeren'ireo mpandika-tenin'ny baiboly ny teny hoe tamin'izy nanomboka nitory ny evanjeliny dia nisorina izy ireo tamin'ny fanitsina izay nataondreo. Hitanareo zany amin'ny baiboly mitondra lohateny hoe La Sainte Bible version du roi Jacques traduction moderne. Mikasika ny teny ao anatin'ny parenthèse. Izany dia midika fa ilioka dia tsy nanoratra io teny io. Mba manontania ireo manampahaizana kristianina, mba inona ny fanazavanareo ny teny ao anatin'ny parenthèse izay hita ao amin'ny baiboly? Mba hamaly izy ireo amin'ny fomba tsotra indrindra fa izany dia midika fa tamin'ny ancien manuscrit na takelaka fahiny izay nakana ireo teny ireo dia tsy tao ny teny ao anatin'ny parenthèse ireo. Ireo teny ao anatin'ny parenthèse ireo dia tenin'ny mpandika-teny sy fanazavan'ny mpandika-teny. Tena marina fa mananjo izy ireo ametraka izany ao mba ho fanazavana bebe koa ho an'ny mpamaky. Raha mijery boky masina Korana koa ianareo dia mba hahita ireo parenthèse ireo amin'ny traduction BDB mba ho fanazavana ho an'ny mpamaky. Izy ireo dia miezaka mba hanampy ianao mpamaky ary izany fanampiana izany dia raisina an-tanandroa na amin'ny baiboly zany na amin'ny Korana. Mazava tsara izao fa ireo teny rehetra ao anatin'ny parenthèse ireo dia tenin'olombelona fa tsy tsindrimandry avy amin'ny Andriamanitra. Raha toa ka tena naharay tsindrimandry avy amin'ny Andriamanitra marina ilioka dia ireo teny ao anatin'ny parenthèse ireo dia tsy mba tsindrimandry velively fa tenin'ny mpanoratra fotsiny. Nefa ny zavatra nataon'ireo mpandika-tenin'ny baiboly ireo tahaka ny ao amin'ny baiboly suédois sy danois, efa nomariniko zany, ny teny ao anatin'ny parenthèse voalaza teo dia mbola voatazona ao tsara. Nefa ny parenthèse dia nisorina. But the brackets are thrown out. You know now what it means? Mba fantatrareo ny dikan'izany raha toa ka nisorina ny parenthèse ireo? Rehefa esorina ireo parenthèse ireo dia midika izany fa ilioka no nanoratra azy. Ary raha naharay tsindrimandry avy amin'ny Andriamanitra ilioka dia lasa tenin'Andriamanitra koa ny teny izay efa tsy nasiana parenthèse ireny. Hitanareo teo fa ireo mpino kristianina dia mampifangifangaro ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelona. Ary tsy mba raharaha indreo izany fa ataondreo sahala amin'ny vary amin'ny anana ireny fa tsy misy fiantraikany akory zany amin'ny finoana. Raha jerentsika ny baiboly ankoatran'ireo baiboly vita dika-teny anglisy tahaka ny baiboly natao dika-teny vernaculaire, zulu, africain, urdu, suédois, malagasy sy ny sisa amin'ny teny rehetra ankoatran'ny teny anglisy dia nisorina izy ireo daholo ny parenthèse. Nefa ny fanazavan'ny mpandika-teny dia navela ao. The Scandinavians don't know what brackets mean. Angamba ireo teratany skandinavianina dia tsy mahalala ny dikan'ny parenthèse zany.